Faly miarabantsika rehetra isan'ny tokantrano amin'ity maraim-baovao ity indray. Andre ny tenin'Andriamanitra hiaraka iombona amin'izao fotoana izao. Afatsika miaraka miiboka ny tokantrano any dia indro atolotra antsika indray amin'ity maraina ity ary ny teny ho fampahirezana izay tondra fiainam-baovao antsika tokoa. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha ry havana dia hiara hivavaka isika. Andriamanitra Tompo Rainay any an-danitra, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay no izao maraim-baovao atolotra ao anay izao. Misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa Andriamanitra tsara sy mahery anao. Misaotra anao izahay no nanekenao ny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana sy ny hitsangana ho fanamarinana anay ry Jesosy Kristy Tompo, ka dia ianao no tomponay manomboka amin'ny tian'io ity. Manavao ny fanoloranay ny tenanay izahay, ka tsy hijeriny lasa fa efa lasa tokoa zany. Fa raha mijeriny lasa izay dia mandiny tena aizanay mibebaka, fa hijeriny ho avy izahay ka atolotra ianao ny fiainanay manomboka amin'ny tian'io ity. Raiso ny fanoloran tenanay Jesosy, raiso ka aoka ho tonga voatokana ho anao tanteraka izahay, anio ka ho mandrakizay. Raha andre ny feonao indray ary izahay amin'ny tian'io ity ry Jesosy malala, dia mangataka anao mba ho sokafa ny fanainao masina ny fonay, mba aizanay mitahiry izany teninao zany, ka hiainanay izany teninao zany isan'andro san'andro, tsy hialanay aminao amin'ny fotoana amin'ny fiainanay, fa ny anoloranay ny fiainanay isan'andro anao kosa, ary anavaozanay isan'andro fanoloran'ny tenanay andraisanay fiainam-baovao. Arovo ny isa tokantrano Jesosy, amin'ny asan'ny devoly rehetra, amin'ny asan'ny maizina rehetra, ka aoka tsy hisy na inona sakana anay tsirairay avy tsy hiombi-piainana aminao. Hatreo feno ary izao fotoana izao fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Amin'ity fotoanan'io ity ry havana, dia mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fankalazana ny Paska isika, izay ankalazaintsika isan'andro amin'ny fofin'ny fifaliana, na dia ao anatin'ny fihiboana aza isika tsirairay avy, dia faly isika satria afaka miombi-piainana amin'i Jesosy, mitombo amin'ny fahalalana azy isan'andro, ka afaka mandroso amin'ny fiainam-baovao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ry havana dia araka izay voasoratra amin'ny Korintianina faharoa toko 5, Korintianina faharoa toko 5, ny andininy 4:10 hatramin'ny andininy 7:10. Korintianina faharoa toko 5, ny andininy 4:10 hatramin'ny andininy 7:10, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Io andininy 5:10 io ry havana no andeha ho tsindritsika amin'ny tian'io ity, akatsika fampahirezana avy amin'ny Tompo indray ao anatin'izao perikop-anjarantsika izao. Ny perikop-anjarantsika ry havana dia ahitantsika miharihary ny amin'izany fahafatesana sy ny fiainana izany. Raha miresaka fahafatesana dia tsy maintsy miresaka ny nofo zany, satria ao amin'ny toetry ny nofo na ao amin'ny nofo
no nidirany zany fahafatesana izany izay nahafaty ny olona rehetra ary izay nahafaty ny momba ny tenan'ny olona rehetra hatramin'ny fanahiny dia tonga maty noho ny asan'ny nofo. Fa ny resahana ny fitsanganana amin'ny maty na ny fahavelomana kosa dia resahana ny amin'ny tontolon'ny fanahy izay tontolon'Andriamanitra izay mahafiainana azy. Noho izany ry havana dia hitantsika ao anatin'io andininy 5:10 io ny amin'izany nofo sy ny fahafatesana izany ary ny amin'izany fanahy sy ny fiainana izany. Ambaran'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:13 any ny teny manao hoe ny fanahy no mahavelona fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Hitantsika miharihary fa miady mandrakariva ny nofo sy ny fanahy. Ary rafitinina ny amin'izany fiainan'ny nofo zany dia izao, raha ny mahakasika ny nofo ny jerena manokana dia zavatra anankitelo ary telo irery ihany no hita ao anatin'ny nofo rehefa nidiran'ny fahafatesana tany edena ny nofo fa izay. Dina ireo zavatra telo ireo dia ny ota, ny fahafatesana ary ny fitsarana. Ireo ihany ny zavatra hita ao anatin'ny nofo ary izay ny famotinana ny fiainan'ny nofo rehefa niditra tao anatin'ny nofo izany fahotana izany. Dia tsy inona fa ny fiainan'ny nofo dia ny ota, ny fahafatesana ary ny fitsarana. Tena tsy maintsy ho faty ny nofo noho ny ota ary tsy misy lalana hafa ahafahan'ny nofo amin'izany ota izany, amin'izany fahafatesana izany, fa dia tsy maintsy hiatrika an'io fahafatesana io ny nofo. Io fahamarinana io no ezahan'ny Satana isanandro mba hanakonana ny mason'ny olona, mba tsy hahitan'ny olona n'izany fahotana sy fahafatesana ary fitsarana izany. Ary tena miasa fatratra andro aman'alina Satana, manao izay ho afany mba hahatonga ny olona tsy handiny tena, mba hahatonga ny olona tsy handinika ny fiainany, mba hahatonga ny olona tsy hafantatra n'izany toerana misy azy zany, izany toerana mahanofo misy azy zany, ka dia atao ny zavatra rehetra mba hanapenana ny mason'ny olona. Fa tena fadiranovana ny fiainan'ny olona tratra n'izany fahotana izany, fanjakan'ny fahafatesana sy ny fitsaran'Andriamanitra izany fiainan'ny ota izany. Evero nery havane eto amin'ity fiainana ity, ny asa tena mampidi-bola indrindra, anisan'ny asa tena mampidi-bola indrindra eto amin'ity fiainana ity dia izay asa rehetra mampanadiny ny olona fa mpanota izy. Ny asa rehetra mahatonga ny olona hanadiny fa mpanota izy, io tena mampidi-bola be io. Fa ny asa mampahatsiary ny olona fa mpanota izy, dia io no asa sady hitondrana hazo fijaliana, no asa tena tsy hidiram-bola indrindra eto amin'ity fiainana ity. Every fa ao anatin'izay tena manjaka tanteraka eto amin'ity tany ity ny fahotana sy ny fahafatesana. Ary tena fenony Satana fitaka ny fiainan'ny olona mba tsy hahitany ny mahampanota azy, asiany Satana fahavarim-barianana ny fiainan'ny olona mba tsy hahitany ny mahampanota azy. Satria rehefa hitan'ny mason'ny olona fa mpanota izy, dia tsy maintsy manolotra ny tenany mba ho vonjena ho afaka amin'ilay fahafatesana izay efa miandry ny mahampanota azy. Ry havana, tsy tonga saina tokoa ny olona ny amin'ny fisian'izany fahafatesana izany raha tsy efa hitany miatra eo amin'ny fiainany na eo amin'ny fiainany manodidina azy izany atao hoe fahafatesana izany. Miseho amin'ny fisarahany aina amin'ny nofo izany fahafatesana izany, hitan'ny mason'ny olona. Fa ny tena fahafatesana tsy hitan'ny mason'ny olona dia ilay ao ambadika io fisarahany tena amin'ny nofo io, dia ilay fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra izay hitondra ny fanahin'ny olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia io ilay antsoin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe fahafatesana faharoa. Manambara ny fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra izay
tsy andraisana fiadanana sy fitsarana mandrakizay fa tena atonga any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay ka tsy isy fanafany intsony mandrakizay. Io ny ao ambadiky ny fahafatesana izay hitany maso ety ambonin'ny tany. Fa izao ry havana, maro ny olona izay tsy mahalala akory ny amin'ny atao hoe ota. Maro ny olona mihevitra fa voafehany izany atao hoe ota izany ka na dia manota azy izy dia manao dia izy mahafehany izany ka tsy mihoatra ny fefin'ny ota. Tsy haiko fa fomba fisainana hafahafa tahaka an'izany no iainan'ny olona n'izany atao hoe ota izany. Maro koa ny olona mihevitra fa rehefa ny tenany manao azy dia tsy ota ilay ota, fa rehefa ny olon-kafa manao azy dia ota ilay ota. Ary izay fanamarinany tena izay, eo no mahadiso ny olona maro mahakasika an'izay ota izay. Fa io ota io ry havana dia miseho amin'ny endrika maro eo amin'ny fiainan'ny olona io ota io. Miseho amin'ny endrika isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olona io ota io. Ary tena tapina ny mason'ny olona ka tsy mahita n'izany endriny izany eo amin'ny fiainany rehefa izy no manao azy. Io ota io ry havana dia tsy inona fa izay fiainana rehetra na izay atao rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay atao rehetra ka tsy mahitsy, tsy marina. Izay atao rehetra ka miolakolaka, atao amin'ny maizina fa tsy azo aseho masoandro. Izay rehetra atao manimba ny fon'ny olona, manimba ny fiainan'ny olona. Izay rehetra atao ka mitondra zavatra ratsy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ota avokoa izany rehetra izany. Ary miseho amin'ny endrika maro izy eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa ny zavatra iombonan'izy rehetra dia izao: safidy-po malalaka ny anaovana an'izany ota izany. Safidy-po malalaka, safidy-tsaina malalaka no hidirana sy hiainana amin'izany fiainan'ny ota izany. Fa tsy mba antery no anaovan'ny olona n'izany ota izany. Ny ota ry havana dia tsy fampiseho masoandro. Ny ota dia afenina. Ny ota dia tsy mampirehare. Fa ny olona efa mirehare amin'ny ota dia tena olona efa tena maty fanahy izy. Maty fanahy mbola velona. Ary maro anefa ny olona efa mirehareny amin'ny ota ka tena tsy tiany maizina ny kitikitihana an'io fahotana izay efa iainana io. Fa rehefa miteniny amin'izany ota izany ny olona anankiray na ny mpitoro filazantsara dia izao mahazo teny maharary mihitsy ary ireo olona miteny aminy amin'izany ota izany na ny mpitoro ny filazantsara aminy. Mahazo teny maharary satria izao mikitikitika an'ilay zavatra tena tiany sy izay tena tsofoiny. Dia mahakasika n'ilay ampopola izy ka mahatonga ny olona manohitra avy hatrany ny fitenenana azy. Mila mandiny tena isika mahakasika n'izany toetran'ota izay iainan'ny maro izany. Iainantsika isan'andro isan'andro amin'ny andavanandrom-piainantsika. Tsy maintsy miaina fiainan'ota isika isan'andro amin'ny mahampanota zato isan-jato antsika. Fa tsarovy fa izay mahaota, mahampanota antsika izay indrindra, izay no nahafatesan Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io no ambaran'ny ary amin'ny andininy faha 7:10 rehefa amin'ny teny i Paoly manao hoe maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Miara-maty amintsika Jesosy no dikan'izany. Maty isika noho ny ota, fa maty koa Jesosy noho ny ota, ka miara-maty amintsika Jesosy noho izany. Fa izao tsy ampy ny fiarahana maty amin' Jesosy ao, fa mila miara-mitsangana amin' Jesosy ihany koa isika vao mandray ny fanamarinana avy amin'izany fitsanganan' Jesosy amin'ny maty izany. Maty isika noho ny ota, ary maty Jesosy noho ny otantsika, ka miara-maty amintsika ao Jesosy. Fa izao natsangana tamin'ny maty Jesosy, ka isika ihany koa dia mila atsangana amin'ny maty. Izay no antony toroteny, izay no antony tenin'Andriamanitra izay afafiny amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny hainao manjery, amin'ny fomba isan-karazany izay entin'Andriamanitra mampita n'izany teniny izany mba ho renesiny sofina rehetra, andraisan'ny olona rehetra n'izany hoe misy ny fitsanganany tena amin'ny maty izany. Satria
ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia manambara fa resiny ny ota sy ny fahafatesana, ka izay rehetra manolotra ny fiainany ho an'i Jesosy dia mandresy izany ota sy ny fahafatesana izany. Izay no afatra lehibe ampitan'izao perikopam-panjarantsika izao. Ny fitsanganana amin'ny maty dia fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Izay ny fitsanganana amin'ny maty. Fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Ary Jesosy rehefa velona dia tsy velona araka ny nofo intsony, fa velona araka ny fanahy, tariny fanahin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, miomby mpiainana amin'Andriamanitra, amin'izay itenenany hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, miomby mpiainana amin'Andriamanitra izy, ka dia eo ankavanan'Andriamanitra izy ankehitriny, miomby mpiainana amin'Andriamanitra, mivavaka ho antsika andro aman'alina, fa tsy namelantsika ho irery izy, fa naniraka ny fanahiny izy, mba hitoetra ao anatintsika, aizantsika miomby mpiainana amin'ny koa, ka iomby mpiainana amin'ny iray, ka isika iray amin'ny Jesosy, ary Jesosy iray amin'Andriamanitra, ka dia Jesosy no hitan'Andriamanitra eo amintsika. Rehefa mijery antsika Andriamanitra dia Jesosy no hitany, ka dia mandray famelan-keloka sy fiainam-baovao isika. Ny fanoloran-tenantsika, eo ny fitsanganantsika amin'ny maty io. Ny fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy mba tsy ho velona araka ny nofo intsony isika, tsy ho velona ho an'ny tenantsika intsony isika, hiala amin'ny fivelomany ratsy rehetra, hiala amin'ny asa ratsy rehetra, hanohitra ny ota rehetra eo amin'ny fiainantsika, ka ho tonga mpianatra Kristy, hianatra isan'andro isan'andro, ny endrika isehoany izany ota izany eo amin'ny fiainantsika, izay mbola tsy hitan'ny masontsika ankehitriny, fa asehony soratra masina miharihary amintsika. Ka dia hiainana izany fiainam-baovao izany miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Izay no atao hoe atsangana amin'ny maty. Ka mila mitsangana amin'ny maty isika, mila atsangana amin'ny maty isika, raha manaiky ny atsangana amin'ny maty isika, dia manolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy, mba hanjakan'i Jesosy feno ny fiainantsika. Io no ambaran'ny perikopam-panjarantsika androany. Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana melona azy. Mba tsy ho velona ho an'ny tenantsika intsony isika, fa mba velona ho an'i Jesosy ilay nanangana antsika tamin'ny maty. Ny amaranan'i Paoly azy ry havana dia ny hoe, raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Tena manambara fiainana feno ao amin'i Jesosy izany. Olona ao amin'i Kristy dia tsy vitan'ny olona miara-maty aminy ihany, fa olona tena miara-mitsangana amin'ny kosa. Olona tena manolotra ny fiainana ho azy kosa, ka manana fiainam-baovao, fiainana manohitra ny ota, fiainana mandany devoly sy ny asany rehetra ny fombany rehetra, mandany ota amin'ny endriny rehetra eo amin'ny fiainana, arak'izay anazavan'ny soratra masina azy. Tsy takatry ny saina maha-olombelona ny atao hoe ota ry havana. Tsy takatry ny saina maha-olombelona izany, fa ny soratra masina irery ihany no mahay manazava amintsika ny atao hoe ota. Mba aizantsika mahita ny endrika isehoany izany eo amin'ny fiainantsika, aizantsika mitaiza ny taranak'isika, aizantsika mifampitaiza amin'ny soratra masina, aizantsika mifampitondra amin'ny mahasamy kristianina antsika, mba hanjakan'ny fiadanana, hanjakan'ny fahamarinana, hanjakan'ny fahamasinana, hanjakan'ny fahazavana ny fiainantsika tsirairay avy. Ka tsy misy kimbadimbadika sy miafinafina sy maizimaizina intsony ny fiainantsika, fa miariary sy mazava, satria fahazavana izao tontolo izao isika natsangan Jesosy tamin'ny maty. Isika velona dia fahazavana izao tontolo izao tsy mandeha amin'ny maizina intsony, tsy miaina araka ny ota intsony, fa tena mandeha araka ny fahazavan'i Kristy, mandeha araka ny soratra masina, mandeha araka ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ao anatin'izao fihiboana izao dia maro ny fiainan'ny olona no tonga nandinika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Maro ny tonga nivavaka ao anatin'izao fihiboana izao. Tena nahasoa antsika ny nanomelan'i Jesosy antsika handalo amin'izao fihiboana izao, indrindra fa andro faran'izao. Anomanan'i Jesosy antsika tokoa izao fihiboana izao,
mba tsy hamita tena isika ka iantso hoe tompoko kanefa ny fotsika lavitra an' Jesosy. Fa mba tena hanolotra ny fiainantsika ho velona ho an' Jesosy marina tokoa isika, ka na ao anatin'ny fihiboana isika natapitra izany fihiboana izany, dia eo mandrakariva hanolotra ny tenantsika ho an' Jesosy mandrakariva isika, hanokana ny fiainantsika ho an' Jesosy mandrakariva isika, ka na ho atsika na ho an'ny ankohonantsika dia hitarika azy ireo ao amin'i Kristy isan'andro isika, na dia tapitra aza izao fihiboana izao. Ary ho tonga olom-baovao isika manomboka amin'ity androany ity, handray ny safidy tena tsara hananantsika fiainana mandrakizay, hananganana Andriamanitra antsika amin'ny andro farany, hananganana Andriamanitra antsika ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Raha ny marina ny ry havana ity tany ity dia fanomanana n'ilay fanombohana fiainana vaovao, fanomanana ho amin'ilay ainga vaovao, lay tontolo vaovao. Raha ny saina mitondra azy manko ankehitriny dia tahaka ny hoe fiafarana zany ao amin'ny fiainana mandrakizay zany. Tsia, ity tany ity no mifarana, ny fiainana ety no mifarana, fa ny fiainana ao amin'Andriamanitra rahatrizay dia fanombohana vaovao miaraka amin'Andriamanitra, ary ho mandrakizay tsy hanapahataperana, ho foana treo ny ranomaso rehetra, tsisy satana zany tsony, tsisy devoly zany tsony, tsisy fampahoriana zany tsony, fa fahasambarana mandrakizay no iainana any an-danitra any. Ary raha mandinika isika ry amin'ny 1:1 amin'ity toko 5 amin'ny Korintianina 2 ity, dia mahita isika fa hitafy nofo vaovao isika, matoa mitafy nofo vaovao makao amin'io fiainana mandrakizay io, dia izao ny fantaro, misy fiainana iainana any manomboka ary iainana mandrakizay, fa tsy hoe tapitra ao ny fiainana akory, tsy fiafarana ao, fa fanombohana vaovao, fiainana vaovao. Ary ny iainantsika ety dia fiomanana ho amin'izany fiainana izany. Sokafo ary ny masonao, ahita ny tena zava-dehibe marina, ahay andanjalanja ny tena zava-dehibe marina. Inona marina ny tena anokananao fiainanao amin'ity? Inona ny tianao anokanana ny fiainanao manomboka izao? Ny ota ve? Ny nofo ve? Satria raha ny nofo tsy maintsy ny ota sy ny fahafatesana ary ny fitsarana no miandry anao. Fa raha ny fanahy kosa izay hitarian'Andriamanitra anao, raha ny tenin'Andriamanitra kosa izay fanahy sy fiainana araka ny tenenan Jesosy azy, dia izao fiainana mandrakizay no anjaranao, fiainana mandrakizay no anjaranao. Atsangan'Andriamanitra ho velona ianao amin'ny alalan'ny teniny, ary ianao hanolotra ny fiainanao amin'izany fananganan'Andriamanitra anao ho olom-baovao zany, andraisanao fiainana mandrakizay, fahasambarana mandrakizay manomboka amin'ity tany ity ka ho mandrakizay. Fa isan'andro ianao dia handinika ny tenanao, hiaino ny feon'ilay tompony itsangana ho anao, izay mitarika anao ho amin'ny fiainana mandrakizay io, izay mampiomana anao, manadio anao san'andro, mikarakara anao san'andro, ianao sy ny ankohonanao sy ny taranakao rehetra, dia karakarainy isan'andro mba hanomanany antsika tsirairay avy ho amin'ny fiainana mandrakizay io. Ry havana, aoka ny lasa omba ny lasa, aoka hibebahantsika izany lasa ratsy rehetra izany, aoka andiniantsika tena misoratra masina kosa ny toetrantsika ankehitriny sy ny toetra sitrak'Andriamanitra iainantsika ho amin'ny ho avy, mba hanolorantsika tena ho amin'ny fiainam-baovao, hananantsika an'izany famelan-keloka izany sy toerantsika amin'izany famelan-keloka sy fiainam-baovao zany, ka hananantsika fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Meteza ho avaozina olom-baovao ianao, fa efa lasa ny zavatra taloha ary efa manavao ny zavatra rehetra Jesosy. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsia izy mbola manamafy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra hoy izy, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Avaozin' Jesosy ho tonga olom-baovao tokoa ny isika tsirairay avy, ho fatiny amin'ny nofo, ho fatiny amin'ny sitrapony tena ratsy rehetra, fa ho velona ho an'Andriamanitra kosa anio ka ho mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana.
fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne hatramin'izao koa mandrakizay, ho aminareo aneny fiadanana. Amen.